MG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manoltrano ny vaovao. Irairany tseroana izao fotoana fa miroso ny fametrahana kabla amin'ilay zotra volomboasary teleferika eto Antananarivo renivohitra. Ny vahoaka nefa ankilan'izay mijaly, leo fahatapahan-jiro sy fiakaran'ny vidim-piainana ary indrindra leo fampanantenana tsy tanteraka. Vokatry ny fahatapahan-jiro roa andro ny sesy tao Toamasina, naneho ny atezerany tamin'ny alalan'ny fandorana kodiarana teny amin'ny arabe ny vahoaka. Vokany tapaka ny lalam-pirenena faharoa, menga avy eo amin'ny ekara Saint-Paul Mangarivotra ka hatreny amin'ny bazary Ambolomadinika sy ny boulevard d'Andovranto ary ny lalam-baovao Hatanambao 5. Akoatra io dia lamisa efatra voalaza fa nitoraka mpitandro ny filaminana no voasambotra. Noho ny tsy fahaiza mitantana ka miteraka fahasahiranana lalina eto amin'ny firenena, manomboka hita tsikelikely eo anivon'ny fiarahamonina ny atezeram-bahoaka ankehitriny. Taorian'ny grevy noho ny fahatapahan-jiro tao Toamasina alina. Ny dabapako indray no nanehon'ny mponina ny atezerany teto Antananarivo renivohitra androany. Nantanteraka hetsika ara-pahasalamana nijerena ny ativava, indrindra ny fanalana ny fimaimaim-pona ho an'ny mponina ny antoko malagasy miara-miainga atao amin'ny boriboritany fahadimy. Hetsika izay fanao ny antoko isa-taona ary no amafisina ho fitsinjovana ny mponina manoloana ny fahasahiranana ankehitriny. Any ivelany, iroso amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny Rosianina amin'ny zoma ho avy izao. Mirehare ny filoham-pirenena Vladimir Poutine fa tsara ny toe-karena any an-toerana na teo aza ny sazina ampiary ny tandrefana hatramin'ny nanomboan'ny ady tany Ukraine. Na izany, hita eny amin'ireo mponina ao Moscou ny fitarenana manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ny Antsipirindreo avy hatrany ary. Faltaforana indray ny tenako tompoko lasy tompoko vavy amin'ity alin'ny zoma 20 ny volana martsa 2024 ity manolotra ny araba ary ampanajana tanteraka no anasananao anaraka ny fampahalalam-baovao anomboantsika ny fotoana avy hatrany irairaina eto sy eroa amin'izao fotoana fa mirosa amin'ny fametrahana kabla amin'ilay zotra volomboasary teleferika eto Antananarivo renivohitra. Ny vahoaka nefa ankilan'izay mijaly leo fahatapahan-jiro ny fiakaran'ny vidim-piainana ary indrindra leo fampanantenana tsy tanteraka. Daoaratsika ny mato andatsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Mitohy ary manao izay tiany atao hatrany ny mpitondra na eo aza ireo olana goavana miseho eto amin'ny firenena raha tsy ilaza afa-tsy ny fahatapahan-jiro saika ho manerana ny nosy amin'izao fotoana. Ny malagasy maro anisa mizaka ny vokadratsiny izany aza moa tsy sarotiny amin'ny fananany akory ka dia mipikelika ireo mpitondra mikatsaka hatrany izay azon'ny tombotsoa manokana. Na izany hita sy tsikaritra fa efa manomboka leo ny olona indrindra amin'ity telestage lavareny ity raha ny zavanitranga atao Toamasina omaly alina no jerena. Tsy nisy fanetanana natao, niara-ny hetsika sy nidina an-dalambe avokoa ny mponina tamina kartie maromaro satria tsy zaka intsony ny fahatapahan-jiro lavareny sy ny fatiantoka ateraka izany amin'izao fiainana tsy mitsaha miakatra izao. Noho ny tsy fampinosolika entina manodina ireo milina ao amin'ny Enelec sy ny Jirama Betainomby no antony nahatonga ny fahatapahana lavareny tao Toamasina ary efa nitsedra olana tahaka izany ihany koa ny tao Mahajanga sy ireo faritra maro hafa. Tsy fahampiana solika izay vokatry ny tsy fahaiza mitantana sy ny afera samihafa eo anivon'ny orinasa Jirama izay manampitrotraka ny tsy fisian'ny finiavana amahan'ny olana avy amin'ny mpitondra fanjakana. Raha vonina amaha olana mantsy ny mpitondra fanjakana, inona no antony tsy anasaziana sy andraisana andraikitra amin'ireo lohandohan'ny mpisorona mambotry ny orinasa Jirama? Inona no antony tsy nirosona tamin'ny fanamboarana ny tetikasa sahofika izay efa vonina ny vola sy ny zavatra rehetra ny taona 2024? Taty aoriana indray voatendry minisitra ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana teo anivon'ny Jirama izay sady talia jeneraly ny SPM, orinasa mpanafatra sy mpamatsy PPN izay tsy nisy solony. Fanampin'izay mandra-pahoviana no talia jeneraly mpisolo toerana no eo anivon'ny orinasa Jirama. Vokatr' izay
samy mihinana ao anaty aizina ny rehetra. Ny eo anivon'ny orinasa eo an-daniny mihinana anaty maizina araka izay fahafahany manao izany, ka io mampikirosofahana ny orinasa jirama io. Ny mpanjifa ihany koa ankilan'izay mihinana anaty aizina no ny fahatapahan-jiro lavareny. Fahatapahan-jiro lavareny satria tsy mety manao livraison intsony ny mpandrara solika noho ny volan'izy ireo tsy alohan'ny fanjakana. Ankilan'ny olana sedrain'ny jirama sy ny fahatapahan-jiro any amin'ny faritra io. Indraindraina sy aderadera amin'izao fotoana fa miroso amin'ny fametrahana kabla ilay zotra volomboasary teleferika eto Antananarivo renivohitra. Fanontaniana mipetraka, misy ambony sy ambany ve rehefa mitondra ny firenena ny olona iray? Ka ny eto Antananarivo renivohitra tsy maintsy mandroso araka ilay fiteny filamatra hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso, fa ny faritra hafa kosa izay hafarany ihany. Sa ve ilaina amin'ny fanamboarana io teleferika io izay herinaratra kely ananana ka tsy maintsy miafy sy miaritra faty antoka ateraky ny delestazy ireo faritra hafa rehetra? Dia aiza ihany koa ilay fomba fiteny mahazatra hoe tsy hisy faritra na distrika ho adino raha izany no zava-miseho. Ny olana eo amin'ny tsy fahampiany herinaratra ireo ary mbola tsy nasiana resaka ny faratsy ny lalana, ny tsy fandripahalemana, ny fampianarana sy ny fanabeazana. Ny fampianarana azy ireny efa niarahana hita ireny, fa ireo tanora ho itasy indray no ampianarana siansa momba ny ranomasina, nefa ny akamaroan'izy ireo izay mety mbola tsy nahita ranomasina akory. Raha ny hita aloha hatreto manoloana ireo olana sy ny tsy fahaizana mitantana ireo, manomboka mipoitra etseroa ny atezeram-bahoaka raha tsy ilaza afa-tsy ny olana mikasika ny dabapako teto Antananarivo renivohitra androany. Nahitana etsika naneo izay fahatezeram-bahoaka izay ny teny Ankadindramamy, Behoririka, Ambodifilao, Soarano sy ny faritra hafa. Efa nantsika tao anatin'izay matoan-datsoratra izay ihany fa vokatry ny fahatapahan-jiro roa andro misy tao Toamasina naneo ny fahatezerana tamin'ny alalan'ny fandorana kodiarana teny amin'ny arabe ny vahoaka. Vokany tapaka ny lalam-pirenena faharoa miavy eo amin'ny Ekar Saint-Paul Mangarivotra ka hatreo amin'ny bazary Ambolo-Madinika sy ny boulevard Dandovo-Ndranto ary ny lalam-baovao Tanambao 5. Ankoatr'io lehilahy miisa 4 no voalaza fa ny toraka mpitandro ny filaminana ka voasambotra. Irinao Razafimanana Kulu Toamasina. Nanomboka tamin'ny fitora ariva no efa reny siontsioka ny olona tetỳ amin'ny faritra manodidina n'Ambolo-Madinika. Ny avory maro ny olona ary nanomboka ny voaka sy nameno ny lalam-pirenena faharoa miaraka amin'ny atezerana vokatry ny fahatapahan-jiro lavareny. Ny ainga avy tetỳ amin'ny manodidina ny bazary Ambolo-Madinika ny fandretana kodiarana teo ampovoan'ny arabe ka nihitatra tsikelikely hatreny amin'ny manodidina ny Ekar Saint-Paul Mangarivotra. Petsakilany nietsika ihany koa ny olona teny amin'ny manodidina ny lalana boulevard Dandovo-Ndranto miainga avy eo amin'ny tranonjiro Ankiriry, ny Paka ety akaiky ny Croix-Rouge Tanambao 5. Nandrehitra kodiarana teo ampovoan'ny arabe ihany koa ireo olona tetỳ amin'ny lalam-baovao Tanambao 5 ka nikatso tanteraka ny fifamoivoizana. Tamin'ny valora alina afo be sy torabato narahana orakoraka tsy fandrenesana nanerana ireo lalana telo ireo. Niezaka nandamina ny toedrarà ny mpitandro ny filaminana izay tonga voalohany tetỳ Ambolo-Madinika ny fampiresaka tamin'ireo andian'olona izay nameno ny arabe. Aloha miasa manimba zavatra mampanay hitanao io pneu io zao manimba le arabe dia misy accident matetika indray eo satria simba le sarotra ne mamerina za manamboatra zay alomba miara-miasa aza mandata drano madilo fa tonga dia hoety manaraka an'ireo zay misy manoatry ny atika tsy mandata fa atika mandamina afa le fanefitra ny gangsa sy ny jiramboto sy ny mpanetaka olona mitakozoany zany après 4 heures zany après 4 heures continue anazy teny tomijira matao hoe après 6 heures de temps zany tsy efa tamitiry izy teo iny sy tamin'enina mahery teo le zatra mivoaka amin'ny Facebook any hoe mampianina atsika vahoaka izany fa fa mikolokolo misy adin-droa le mampiditra anaty le felolo misy adin-droa mideplace etra adiny enina zany totaliny verina io
zay fa le manimba zavatra farany ratsy le manimba zavatra zay manjary amboatra ndraytsika beo na ohatra accident tely zanaka atsika na tôbily atsika hiala ny lavaka io a satria manimba zavatra be zavatra io matokisanareo e matokisanareo dia hita zay ty patseko ray ady aminareo mananareo tokony ho tamin'ny valora sasany alina mbola tsy niverina ihany ny jiro andehan'olona maro no mivezivezy sy miazakazaka mitetiny arabe misy ihany koa ny mipoitra avy any andalapasika nanomboka teo no nanaparitaka ny olona tamin'ny alalany entona manempotra sy mandatsa-dranomaso ireo andehana mpitandro ny filaminana zay mivaritra zay tsy malalana inona ino efa zay mivaritra e dia za madirika fa tsorena zareo amin'le jiro tapaka dia mandoro afy le zaza tena mandoro azy amin'le zaza dia tokony hoe le za madirika magnano efa mihoatra ny tsirariny zany e tena tsy mety tsy amin'jareo me zanakana dia io e felista ke igny tena maro mangataka nareo mpitany filaminana zany zay après que le jiro dia mijanona le abisikata zay zany tena mijaly zay mivaritra amin'ny quartier aketo presque avy avy tsy manambady aby ka aketo volomanay dia mba mangataka zany zay ajanona ro azafady raha ty fa tena mijaly zay tsy antra tsy tanora mivaritra amin'ny quartier ty aketo rena raha-pamena mihitsy zany fa problème tamatavy raha vo tsisy jiro ny olona eto tamatavy tsisy asa zay zao dia anatin'izany mihitsiny zay koa anatin'izany mihitsy labzi 5 000 ndray labzi akiray tsy mahantra am-pefakadra ny zanakay mianatra tsisy fianarana anina nefa ny CP ho avy tsisy ninina ny zanakay nefa marikelina dia mifiakananina dia mihina sakafo izao dia mihinana maizina labzi zay zany tena tsy agneky zay voaka ny tamatavy zay raha tsisy courant mijaly zay tsy mihinana courant foty mpivelomany azy tompoko zay tsy agneky mitoatrano ty raha ty niany zavatra magaga raha vo hitako le afanjiro zareo tsy tara ary alera fogna nefa mizao fotoan'izao maro zavatra simba ao ny asa fivelomany sasany raikitra ny fifanenjena teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo andehan'olona izay nitoratoraka ka lehilahy misa 4 no voasambotra ary nentin'ireo mpitandro ny filaminana nanaraka azy tokony ho tamin'ny folora alina andehana mpitandro filaminana hafa indray no tonga tety ambolo madinika niaraka tamina fiara lehibe roa any sampana mpamonjy voiny niezaka namono ireo afo be eraky ny lalana tsy nisy niala nefa ireo olona fa dia vo maika ny ampy indray miandry ny fiverenan'ny jiro teo amin'ny manodidina any amin'ny 1 alina vao niverina tsy kelikely ny jiro ka ireo faritra tena nahitana fietsiketsehana mafana no natao lahara-pamehana fa mbola misy ihany koa ireo fokotany efa maraina vao tafaverina ny jiro tany amin'ny manodidina ny sasakalina vao azo lazaina fa niverina tamin'ny laony ny fitoniana teny amin'ny arabe rehefa tafaverina ny rehitra avokoa ireo jiro tamin'ny andron-jiro manazava ny lalana lany badaka manamanao ao e zay ampirehatra jiro
Mirovo! Ny tany Toamasina izay fa hiveneto andrenivohitra isika dia noho ny tsy fahaiza mitantana ka miteraka fahasahiranana lalina eto amin'ny firenena. Manomboka hita tsikelikely ho anivon'ny fiarahamonina ny ATZ-mbahoaka ankehitriny taorian'ny grevy noho ny fahatapahan-jiro tao Toamasina alina ny dabapako indray no nanehoan'ny mponina ny ATZ teto Antananarivo renivohitra androany. Raha toka fitokonana noho ny fahatapahan-jiro lavareny noho ny tranga tao Toamasina alina, tranga hafa indray no niseho teto Antananarivo renivohitra ny tolakandro teo. Paritaky ny mponina teny amin'ny arabe ny fakoko tao anaty dabapako tamina toerana maromaro. Isan'izany ohatra ny tena Kadindramamy, Beoririka, Ambody Filao, Soarano. Ny ainga tena Kadindramamy ny tranga izay nahitana ny mpiasan'ny SMA nanaparitaka fakoko teo amin'ny arabe. Antony tsy nandray karama izy ireo ka naneo ny ATZ-rany. Fotoana fohy taorian'izay vao samy teny mpitandro filaminana ny mpiasan'ny SMA misa 4 ka io no nitarika ny ATZ-ran'ireo mpiara-miasa tamin'ireo toerana hafa. Ranon'ny SMA telo taona angambo zay dia atsasaka rama foana ny raisinay. Zay ny atony tena mahatonga anay hoe rehefa tsy tena naitra rehefa tsy tena taitra zany lehibe dia mba ho tairinay amin'ny ambombony kokoa izy mba ho fanairanay azy satria tena le vady aman-janakay koa mampahonena. Vao sambotra ny namanay anankitelo ary hitakinay ary mba hitakinay rehetra zany taginay rehetrarehetra mpiasa eto amin'ny SMA zany tsy misy asa mandeha aloha eto raha tsy mivoaka ireo namanay ireo ary mila sy ny karamanay. Ny karama aloha zany tsy pianay tsara mihitsy ny karama fa tsy ny karamanay février akory no takinay indray miaraka eto fa ny karamanay nandritra an'izay ny tapatapahana nandritra an'izay 10 andro zay nandritra an'izay 3 taona zay dia ho angatanay daholo mba ho averina aminay. Tsy mifanalavitra amin'ny resaka fanolanana ity tranga miseho mikasika ny fako eto Antananarivo renivohitra ity. Napetraka ilay lalàna mikasika ny famosirana vao maika nefa ny androngatra ny fanolanana tety sy teroa. Napetraka ny 10 andro anadiovana an'Antananarivo izay ny farana androany. Izao manaparitaka fako izao indray ny mpiasan'ny SMA fa tsy nahavoaray ny karaman'izy ireo. Manodidina izay olana eto amin'ny fiainana izay trano dia noho ny antso izay ataon'ireo mpanao politika sy olom-boafidy indrindra ireo solombavam-bahoaka sasatsasany amin'ireo administrateur civil izay solitena mpanjakana eny fotony ampitsahatra ny asan'izy ireo manomboka ny alarobia 20 martsa hatramin'ny zoma 12 martsa ho avy izao ireo administrateur civil izay aspirinena mihitsy hoy izy ireo no voakasika satria ny solitena mpanjakana eny fotony no voahosihosy. Antony izao fanapa-kevitra izao fanampanazavana. Dia mahatsapa izahay fa atao tsinotsino ary mitebiteby fatratra amin'ny fanatanterahana ny asanay. Anisan'izany ireto seho-javatra manaraka ireto. Fanagadrana ny prefet Toliara teo aloha izay namoizan'ny ainy tany am-ponja mihitsy azy. Fanagadrana ihany koa ny lehibe distrika n'Antsonorobe teo aloha izay mbola mamofopofona olom-boafidy ihany koa tao Ambadika. Ankehitriny dia fanagadrana ny prefet Mahajanga teo aloha izay miendrika antso-jay satria dia izy ireny no mizaka fonja kanefa tao anatin'ny asany ary ny andraikitra nomeny lalàna azy no nataony kanefa hanenjehana azy izany ary manao tsindry miatra andetehana azy hatramin'izao raha toa ka ireo olona hafa nanao soni sy nanatanteraka ny baiko ihany koa dia afaka. Manaraka izany ny antso-jay sy fanambaniana ny lehiben'ny distrika ny Mahajanga faharoa izay ataona solombavam-bahoaka ihany koa. Eo ihany koa ankehitriny dia ny fanenjehana sy fanendrikendrehana ary fandotoana ny lehiben'ny distrika Soalala ho nanodikodina zaza tsy ampy taona ka namoronana dossier.
voaingana ihany koa ny famonono tamin'ny fomba feno abibiana ny administrateur civil retraité iray tao amin'ny faritra Amoromani. Eo ihany koa ny antso-jay mikasika ny abrogation politique rehefa tsy mifanaraka amin'ny baiko sy ny adalàna ireo olom-boafidy sy mpanao politika sasatsasany dia sorona amin'ny toerana ny solotenam-panjakana. Noho izany dia mandray ireto fepetra ireto izahay: angatahana ny anatsarana tsy misy atakandro ny antso-jay sy ny tsindry samihafa miatra amin'ny administrateur civil sy ny solotenam-panjakana na avy amin'izy na avy amin'izy. Mangataka ihany koa ny andraisan'ny filohan'ny repoblika sy ny prime ministre lehibe ny gouvernementa ny solotenan'ny administrateur civil. Manaraka atsahatra ny asan'ny solotenam-panjakana hanatsahatra ny asan'ny solotenam-panjakana izahay andinihana ny raharaha anatiny mahakasika anay manomboka ny alarobia 20 martsa ka mifarana ny zoma 2 martsa. Takinay ny anajana ny tandrifon'andraikitra sy ny tandrifom-pahefana ananan'ny tsirairay izay faritany didy amandalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ny tompon'andraikitra tsirairay na olom-boatendry na olom-boafidy na sivily na miaramila satria tandalàna Madagasikara ary izany raha teo no andro fahatelo lehibe no faritan'ny filohan'ny repoblika Madagasikara amin'ny politika mpanjakana. Ety ampamaranana dia tianay ny manamarika fa ilay aspirenena mihitsy no voay kasikasika satria ireo solotenam-panjakana eny fotony no voaozosy. Mahakasika ny fifidianana dia tsy mahay mandray lesona tamin'ireo lesoka hita sy niseho nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ny CENI na ny vaometra maleo tena mizana ny fifidianana raha ny fanomanana ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny bentanana ho avy nojerena. Manam-porofo izany misy tsy fandraisany CENI ireo tolo-kevitra izay natolotra ny vondrana iraisam-pirenena entina anatsarana ny zotra-pifidianana eto amintsika. Fomba fiasa izay hiteraka trany ny aiainy ireo mpanara-baovao ny mety hiverena ny fifidianana feno osoka sy feno fandikan-dalàna. Christian Dibna mitatry ny antsepreny izay. Roa volana mahery tsy irosoana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka miharihara ny tsy fahavononan'ny CENI anatanteraka fifidianana madio mangarahara sy ekendrehetra raha ny fanomanana ny fifidianana amin'izao fotoana izao ny jerena. Pirofo azy hitarafana izany ny tsy nandraisan'ny CENI ireo tolo-kevitra naroso ny vondrana iraisam-pirenena mahakasika ny anatsarana ny zotra-pifidianana eto amintsika. Raha tsy hitanisy afa-tsy ny fanatsarana ny lalam-pifidianana ny fametrahana ny fahaleovantenan'ny CENI eo ampanantanterahana ny asany sy ireo maro hafa. Ny CENI izay tsy nanatanteraka ireo tolo-kevitra na rekomandasión ireo hatramin'ny androany. Ny tenenay foana moa zany misy ny rekomandasión ataon'ny vondrana iraisam-pirenena mety efa mivantana aty amin'ny CENI dia eritreretinay fa efa izay azo natao dia efa nitondrana fanitsiana. Dia misy moa zany raha ohatra ilana fanitsiana lalàna zay zavatra zay dia misy tompon'andraikitra tokony manao an'izay zavatra zay. Raha izany fanontaniana mipetraka ny hoe ny CENI ve izany no mandainga sa ireo vondrana iraisam-pirenena manoloana ireo rekomandasión maro izay efa nanomboka ny taona 2024 tsy mbola nisy tanteraka hatramin'izao. Ankoatra io tsy mbola hita taratra ihany koa ny firosoana amin'ny fanatsarana ny tokotanim-pifidianana eto Madagasikara tafiditra ao anatin'izany ny fisorohana ireo doublon izay naseho an'ireo mpanara-maso ny fifidianana tamin'ireny fifidianana filoham-pirenena izay natao amboletra farany teo ireny. Araka ny tenenina teo moa zany suspicion de doublon no resana zany hoe aiahina ho anarana miverimberina. Maninona no aiahina satria tsika malagasy anie dia matetika mitovitovy anarana dia rehefa ampidirina ao anatina logiciel zany izy io aty amin'ny CENI foibe dia tonga dia misignale zany le logiciel hoe mety mitovitovy ty anarana ty dia tsy maintsy alefa any amin'ny fokotany
zay eritreretina misy an'ireny suspicion de doublon reny. Tapaka nandritra ny sehatra ifampizaram-baovao sy ifanakalozana androany teny anivon'ny seny alarbi fa ny fanavozana isan-taona ny lisitry mifidy na ny ralina 3/4 no ampiasaina ny fifidianana ho avy izao hoy ny folohan'ny seny nandritra ny lahateny izay nataony androany. Hatreto aloha misy foana ny fionana sy ny sehatra ifanakalozana ataon'ny seny sy ny mpamatsy vola avy any ivelany ary ireo mpiara-mombonantoka rehetra saingy tsy hahitambokany hatrany izany eo amin'izay sehatry ny fanatsarana ny fifidianana eto amintsika izay. Ity fomba fanaon'ny seny ity izay mampanano ny mpanara-baovao ny amin'ny mety iverenan'ny fifidianana fenosoka sy fandikan-dalàna tahaka izay efa niseho tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny fa 9 Novambra 2024 lasa teo. Tsy ahivina ihany koa fa tsy ireo mpiara-mombonantoka ara-bola sy ara-teknika ihany no nametraka rekomandasion ny amin'ny tokony anatsarana ny fikarakarana sy ny fizotra ny fifidianana fa teo ihany koa ireo antoko politika sy ireo firaisamom-pirenena isan-karazany. Mifandraika amin'izay ihany dia miariary hatrany ny tsy fanaran-dalàna sy ny fomba fiasa tsy mahomby izay ataon'ny seny sy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ho ny fanioan-kevitra ireo firaisamom-pirenena androany taorian'ny sehatra ifampizaram-baovao sy fanakalozana teny anivon'ny seny alarbi. Nanamafy izany teo anivon'ny KMF Knoe fanabehazana olom-pirenena ary nambarana fa tokony handray lesona sy handray ireo rekomandasion anatsarana ny zotra-pifidianana ny seny mialohan'ny fifidianana ho avy. Namafisiny ireo firaisamom-pirenena androany fa tsy nisy noraisin'ny seny sy ny fitondram-panjakana avokoa ireo tolo-kevitra na ireo rekomandasion izay natolotra izy ireo hoeto manatsara ny zotra-pifidianana eto Madagasikara. Tsisy ny filaminana amin'ny fifidianana ho avy io raha toa ka minitsy mandray ireny fanatsarana narosin'ireo firaisamom-pirenena isan-karazany ireny ny fanjakana hoy ny teo anivon'ny KMF Knoe fanabeazan'olom-pirenena androany. Ny fahitana anazy aloha dia ohatrany vitsy tena vitsy tao anatin'ny recommandation rehetra napetraka ny communauté internationale, ny société civile, vitsy tamin'ireo ny tena afaka nampiarana. Le izy misy recommandation any amin'ny seny mitodika any amin'ny seny, misy ny recommandation mitodika any amin'ny assemblée nationale, misy mitodika any amin'ny gouvernement. Dia eo ny divanay miaraka amin'ny société civile maromaro zay no manao plaidoyer ampiarana ny recommandation reo apisy ny filaminana amin'ny fifidianana manahaka eo satria hitatsika fa somary nafapana ny raharata amin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo fa raha mbola mitovy amin'izao contexte izao ihany ny tsy ampiarana reny recommandation reny dia mety hitovy amin'ireny ihany zany situation misy eo na mety hamafy kokoa. Takina ihany koa ny mangarahara amin'ny fizotra ny fifidianana ho avy antohana izay fifidianana madio izay hoy hatrany ny fanazavana. Ny voalohany angambany dia ny fisian'ny mangarahara angambany no tena zava-dehibe indrindra. Efa misy moa ny ezaka tahaka izao hoe dinika ataon'ny senia fa ny fahazahoana ireo information rehetra tokony azon'ny candidat sy ireo mpanara-mason'ny fifidianana. Ho tsara fiomanana tokony isy koa ny fiofanana tsara kokoa ho an'ireo démembrement ny seni rehetra indrindrandrindra ny amin'ny CLRE satria ny tena tsikaritra maro ny PV zao tsy marina ny soratra voasoratra ao anatiny ao misy tsy fitoviana tsikaritra anay nefa zay tsy hoe fa disona na hoe fa nanina ny disona ny tao anatin'ny PV fa tsikaritra hoe tsy fahaizany ny membre ny bureau électoral ny kirakira ny soratra tao anatin'ny PV tao. Hatreto tsy azo diny tsy hita fa maro ireo antoko politika vondrona iraisam-pirenena, firaisamom-pirenena sy ny maro hafa no efa naneho tsikera mahakasika ny tsy fahatombanana amin'ny fikarakarana ny fifidianana eto Madagasikara. Ito fahatombanana io izay atsikafin'ny mpitondra fanjakana sy ny seni hatrany andrasana araka izany na handray lesona na minimanao be marenina hatrany ny seni sy ny fitondram-panjakana manoloana ireny rekomandasion natolotry ny maranisy ireny. Iliany koa ny atsika misy any vetivety ao anaty dokam-barotra fohy ao an'izay ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Lâche plus ton fun, des études, tes recherches, ton fun, tout sur ton fun avec Yellow One. Toute la journée, 200 mégas de data pour 1000 arrières. Tape le dièse 322 étoile 6 dièse et lâche plus ton fun. Tu as maintenant ton Yellow One.
Tavaverina somatsara tao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao mamerina ny araba ary manasana ohatra ny anaraka hanokavantsika izay tapany faharoa ny fampalalam-baovao izay dia tamin'ny alalan'ny vola voangina tao anatin'ilay hetsika tetikasa live and give iarahana amin'ny lavashkiri no nafananana avao sy nanatsara ny radiografia ao Ambomiandra ka notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany itetikasa io izay natao indrindra anasoavana ny mpiarabelona sy izarana hafaliana amin'ny mahalavashkiri azy. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy androany ny radiografia eny amin'ny hopitaly Ambomiandra rehefa noavaozina sy noatsaraina ary novajiana fitaovana vokatry ny fiaramiasa tamin'ny lavashkiri tamin'ny alalan'ny ilay tetikasa live and give. Izy ity moa zany dia vokatry ny tetikasa izay napetraka lavashkiri tamin'ny firenena maro izay antsoina hoe live and give, zany hoe ny live and give moa zany dia hetsika ahoana reny ilazana azy hoe hetsika fifanohanana fandraisana anjara ny lavashkiri ho firaisankina ho an'ilay firenena izay varotany azy sy amarotany vokatra lavashkiri ka dia ny live and give zany dia teto Madagasikara dia ny safidy manokana izay sehatra manandanja amin'ny firenena anampiana mpiarabelona ka ny sehatra ny fahasalamana moa no nividinay tamin'ity taona ity dia avy amin'ny vokatra ny vashkiri rehetra lafo nandritra ny 2 volana teo eo tamin'ny herintaona no nangalana ny tombom-barotra ary nanohanana izay sehatra ara-pahasalamana izany. Ny hôpital des enfants Ambomiandra no vidinay satria nanana filana manokana ry zareo amin'ny lafiny radiologia izay miatra manaina ho an'ny eto amin'ny hôpital zany ka nanana ny fitaovana ry zareo azy amin'ny fitondram-panjakana ny appareil zany fa ny lavashkiri kosa dia niantoka ny fananganana ny fanavaozana ny trano izay efa nisy teto moa zany dia izao afaka isitrahan'ny mpiarabelona sy ny marary rehetra tsy ny eto miboribory-tany faharoa ihany fa ny na ny manodidina na ny lavitra ary dia afaka mandalo eto misitraka izany fitarafana izany dia amin'ny kafaliana lehibe ao anay no manolotra an'izany isaoranay ireo mpanjifa rehetra izay nanaiky ny fanetanana nandritra n'izay fotoana izay akaiky hatrany lavashkiri dia lavashkiri koa miezaka hatrany manakaiky ny vahoaka sy manome fifaliana manome tsiky manome heha dia akasitrahana ny tompona andraikitry ny hôpitaly ny fitondram-panjakana izay nanaiky ny ara-niasa taminay. Ny lafiny fampianarana sy ny tsy fanjarian-tsakafo no niompana ny tetikasa live and give ny taona 2024 ary izao ny sehatra ny fahasalamana izao indray ho an'ny taona 2024 raha tsy ahivina nakana 50 ariary isaky ny lavashkiri lafo teto Madagasikara nanomboka ny 20 Aogositra hatramin'ny 15 volana Oktobra 2024 lasa teo. Ny vola voangona tamina boatina lavashkiri miisa 1,9 no nahafahana nanangana izao fototra-afitrasa eto amin'ny hôpitalin'ny Reny sy ny Zaza eto Ambomiandra izao izay saorana manokana ny mpanjifa raha ny fanazavana atrandy. Atolotra vaovao ihany koa no atolotra ny Baobab Plus ny Baobab Bank ho an'ny mpanjifa ao amin'ny atolotra izay ahafahana manjifa ireo fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro manome vahana kokoa ireo mpandraharaha manoloana ny fahatapahan-jiro lavareny amin'izao fotoana ity tolotra ity raha ny fanazavana hatrany. Manoloana ny fahatapahan-jiro hita eto Antananarivo sy ny faritra maro eto Madagasikara nanolotra tolotra vaovao ho an'ny mpanjifa indray ny Baobab Plus sy Baobab Bank izay tolotra Energie Solution na ny fanolorana fitaovana vaovao sady tsara mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Io offre vaovao izay ataontsika hoe Baobab Energie Solution dia io offre vaovao io dia ahafahana manamora ny tokantrano sy ny mpandraharaha rehetrarehetra hisitraka ny fitaovany Baobab Plus. Inona moa ny antony hoe ny sin'izay ataontsika hoe offre vaovao Baobab Energie Solution zay amin'izao tsika efa mahita tapatapaka foana ny jiro betsaka ny faritra tsy manana jiro betsaka koa ny ataontsika hoe mpandraharaha mampiasa harona charbon sy ny tany rehetrarehetra izay mandripaka ny ala eto Madagasikara. Amin'izao tsika amin'ny teny izao reny zavatra ireny dia mampiena ny fidiram-bola amin'ny mpandraharaha. Amin'ity fiaraha-miasa vaovao ity zany dia mora kokoa ho an'ny mpandraharaha izay sahirana tsy afaka nitazona ny aka exemple anankiray aka tsy afaka nitazona ny sakafo izay ho varotany ho afaka hohanina isan'andro. Amin'izao tsika manana ireo fitaovana ireo izay ahafahan'ny mpandraharaha
mampiakatra kokoa antombombahitro azony satria any dia mampiena an'le zay le ataontsika hoe problème resaka famatsiana jiro zay. Misy hatrany ny fiarah-miasa eo amin'ny Baobab Plus sy Baobab Bank amin'ny fanomezana fahafampony mpanjifa. Baobab Bank amin'izay zavatra zay dia manamora ny famerenana an'le vola. Dia nitolotra mividy entanao amin'ny Baobab Plus tsika dia mitondra facture any amin'ny Baobab dia Baobab no mame vola ho antsika afahantsika mividy ny tolotra iny dia ny famerenana an'iny averina araky ny fahefantsika mpanjifa. Izy io afaka averina isam-bolana arakaraka ny fahefantsika fa ny famerenana anazy dia ao anatin'ny 2 volana ka hatramin'ny 4 volana. Zay ny durée ny remboursement an'le izy. Dia izy io moa zany araka ny fantenenina teo hoe ny tolotra dia tsy mila antoka fa le entana ny vidintsika iny ihany no atao antoka. Tsy mila entana hoe entana ao atokantrano atao antoka na zavatra ananantsika efa any amintsika fa le entana vidiny iny ihany atao antoka. Entina namorana ny fiainantsika any atokantrano zany le tolotra vaovao. Ny taona 2024 no niforona ny Baobab Plus, ny antony foronana dia ny ahafahana mamatsy ireo mponina eto Madagasikara, ny fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro sy ny fitaovana avolenta na ny produit digital. Efa nisy hatrany ny fiarah-miasa teo amin'ny Baobab Plus sy Baobab Bank ny fanazavana. Manambahiny ny fampalalambavao amin'ity alina ity dia ny Oraza mpanakanto fantadazy efa fantatritsika miarabanao ny Oraza tonga ny soa indray eto amin'ny plateau-ny kolo isy ny atsika karakaraina fanarotana hatrany amin'ny fandalovanao aty an-tanindrazana amin'ny 4 ny volana martsa ho avy izao zay fampisehoana izay manahoana sy manahoana. Tsy dia tena mitovy amin'ilay mahazatra moa zany izy nanao mozika zany tamin'ny herintaona. Nisy amin'ity alahady ity ho avy izao any amin'ny 17 efa lany moa zany tika dia nampiana daty anankiray izy io amin'ny 24 mars amin'ny herinandro lahady manaraka zany seho mozika tanteraka izy ity zany hoe mozika fotsiny mihitsy no ataontsika ao dia izay tonga fa maro. Ny Oraza zany fantatra tsara feo be mahay mandihy nahoana ny seho amin'ity inona tena mampiavaka azy andihy be indray ianao sa hoe hira fotsiny? Tsy maintsy mandihy aloha za moa zany anatin'ny mozikako dia mandihy foana fa ino moa ty tena hoe nalaliana kokoa ny mozika tamin'ity dia aheny mozika kokoa sy ny mozisiana mihitsy tsika zany mihoatra ny hoe seho mihitsy. Misy hira vaovao be, clip vaovao be hita reny any amin'ny tambazotra tserasera sy ny isan-karazany manahoana? Mahafinaritra mizara ataoko hoe efa ela tsy namoako mozika moa zany dia tamin'ny herintaona tena nanomboka namoaka dia mbola ho avy koa ny mozika maromaro ho avy. Efa mivoaka moa zany tamin'ny herinandro teo ilay Sipanantananarivo iny fa ho avy ny mozika ho avy ny clip maromaro be da be ny zavatra ho kasaiko sy ho avoakako amin'ity taona ity dia finaritra. Voatsy ihany no nanao izay fampisehoana izay tetsy amin'ny CCSK ny Oraza fa ataoko hoe efa ho avy indray zany iny amin'ny 24 afaka mba meno sationany kely ve tena hoe ambiance amin'izay tamin'izay fotoana konkoa guichet fermé raha tsy diso amin'ity manahoana ny tapakila? Efa vitsivitsy ihany izy hetsik'enjeo efa vitsivitsy ihany le izy mariana zany fa niseho amin'ny 24 sy ny 17 koa tsy mitovy koa ny set liste ny hira zay ho aroso ao avy daholo mihitsy ny arrangement na eo amin'ny lafin'ny account sy ny seho arany samihafa mihitsy ny zavatra ho atolotra amin'izay na tonga 17 nareo dia mbola tonga 24 koa dia mbola tongava. Fa efa kelikely ny tapakila dia ndana vidio amin'ity herinandro ity na androany sao dia zao ara. Fa ny tanana farany ary ahoana ny aiza ny entana izay tapakila izay dia amin'ny vidiny ohatrinona? Any amin'ny ticket place no tena ahitana anazy ary ireo toerana masina rehetrarehetra raha tsy diso misy isan-karazany izy ireo dia izay amin'ny tandrify mety aminareo dia any izy ihany mbola misy daholo le tsika kelikely fa mbola misy ihany raha ohatra nareo hoe dia hiaraka ireo amin'ny fianakaviana na namana na afaka tonga rery koa.
Isaorany ora zany vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao fa noho izasika izay fampahalalam-baovao izay dia nantanteraka hetsika ara-pahasalamana nijerena ny ativava indrindra ny fanalana ny fimaimaim-pona ho an'ny mponina ny antoko malagasy miara-miainga atao amin'ny boriboritany fahadimy. Hetsika izay fanao ny antoko isa-taona ary anamafisana ho fitsinjova ny mponina manoloana ny fahasahiranana ankehitriny. Iva Richard. Iray amin'ny aretina manahirana ny mponina raha ny eny anivo amin'ny boriboritany fahadimy ny aretin'ivy. Maro miaritra ny fitaitainana mandritra ny taona maro noho ny falafosa ny fitsaboana, indrindra ny fanalana nify izay manomboka amin'ny ray alina ariary. Vola izay tsy ho takatry ny akamaroan'ny mponina eo anatrehany fahasahiranana andavanandro. Tena raha reo anareo aloha reo zao ngamba dia mety efa izy rehetra mihitsy satria efa potika tanteraka daholo le nify eo amin'ny devant rehetrarehetra. Dia raha ohatra hoe any amin'ny dentiste zany zao mety efa vola maromaro ihany vao mety mahafaka andreo satria raha eo amin'ny fianankiray eo zao ray alina eo ny hoe mety analany dokotera anazy. Dia izay mihitsy le olana hoe le fahafahana hoe entina analany le izy nefa le izy dia tena fantatra fa hoe zavatra tokony alana. Manahirana mihitsy rehefa misako tena tsy misy tsakoana tsony. Dia ohatrany hoe ny dokotera koa rehefa maka fanafody ianao dia miteny hoe tokony alana reo nifinao rehefa miteraka aretina ohatra zao dia namienao an'izay range dia efa ohatrany hoe mampitahotra anao zany hoe tondra tsy fahasalamana be dia be le izy. Tena za aloha tena tsy afeko za fa tena dia lasa ohatrany hoe tsara ny olona hoe olona miavonavona be tsy mitsikitsiky mihitsy nefa menatra ihany ny tena satria ohatrany hoe tonga dia ohatrany hoe banga be dia ohatrany makamo be le izy. Raha nisy aloha dia efa za tsisy tsony mihitsy fa tamin'ny misaotra anareo MMM aloha mba mitsinjo anay antitra satria izay efa antitra fa tsy afaka ary io nify dia tena mitarika tsy fahasalamana ho anay mihitsy raha izao taona anay izao kanefa ray alina mahery vao mahavita manala nify dia iza moa nanananay fahafahana an'izany fa dia misaotra anareo mba mitsinjo anay madinika. Toy ny hetsika ara-pahasalamana fanao ny antoko isan-taona. Ny ompana betsaka tamin'ny fitsaboana ny ativavy indrindra ny fanalana nify maimaim-pona araka izany. Ny hetsika nataon'ny malagasy miara-miainga teny anivo amin'ny boriboritany fahadimy no tarihana Andrianjora Zanamasy. Mifandraika tsara amin'ny foto-kevitra ijoroan'ny antoko koa ny fitsonjovana ny maha-olona ka ao anatin'izany ny fahasalamana. Izy ity dia karakarain'ny antoko ary ihany koa eo ambany fiahiny Andriamatoa Andrianjoa Razanamasy izay tompon'andraikitra voalohan'ny antoko malagasy miara-miainga eto amin'ny boriboritany fahadimy. Efa fanao isa-taona ihany izy ity fa tamin'ity taona ity niezahana kokoa ho natao indroa miantaona satria efa nisy ny tamin'ny herinandro lasa izay nanaovana fizaham-pahasalamana maimaim-pona ka tamin'ity dia resaka fanalana ny fotsiny no natao. Roa andro miantaona no anaovana an'ilay izy izany hoe ny androany zoma sy ny raha-pitsoany sabotsy. Eo amin'ny olona 50 hatramin'ny 80 eo no efa nisoratra anarana nanao izany hetsika izany. Ankoatran'ny fanalana ny nify, maimaim-pona ihany koa ny fanafody hatramin'ny fanaramaso ireo mpisitraka anatiny 2 andro. Anatanterahana ny hetsika eny ankirany. Iny ankoa tompoko lasety mivavona maranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity ampatsiahivina fa arahinao izao ankehitriny izao ny fandarana manokana iarahana ny kolektif ny malagasy iresahana indrindra ny manodidina ny fifidianana sy ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy ny tena kosa dia mametraka ny mandram-piona ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax vous a présenté Mi Vavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.